Eo amin'ny lafiny fiara-miasan'ny firenena malagasy sy ireo firenena vahiny kosa dia nandray ny masovoan'ny Repoblika Federaliny Allemagne androany maraina ny Premier Ministre Jean Ravelonarivo teny amin'ny lampam-panjakana mahazo arivo. Fotoana izay niresahany fiara-miasan'ny firenena rotonta ary koa namaritany ny fomba fiasany miaraka amin'ny ekipa ny gouvernemanta vaovao izay navoaka omaly. Mivelatra amin'ny lafiny maro ny fiara-miasa ao Madagasikara sy Allemagne, hoy ny nambaran'ny Premier Ministre Jean Ravelonarivo raha nandray an'Andriamatoa Harald Gerig mahasovoan'ity firenen'ity izy androany maraina teny amin'ny lampamahazo arivo. Nambaran'ity mahasovo ity fa nanome famelabelarana mazava momba ny fiara-miasa ho avy ny Premier Ministre ary manantena ny tenany fa ny programa izay niarahany jery hatramin'izay dia ho tanteraka avokoa. Anisany manamarika kosa izany fiara-miasan'ny firenena rotonta izany lafiny tontolo iainana izay andraisan'ny firenena Alemaina anjara betsaka. Io moa dia raha hitantsika zany dia mikasika ny tontolo iainana ny tena betsaka. Raha reny parka reny zany resahantsika be dia be izy manerana nosy dia ry zareo no tena manao andreny amin'ny alalan'le raha fantatsika hoe WWF. Reny lefika ny angapa ry zareo no manao andreny. Reny zany resahana. No resahana ihany koa ny ankoatran'izay mikasika ny lafiny ekonomia amin'ny resaka fiaraha-miasa teny taloha manana tour d'horizon kely zany izy niresaka tamin'ny fomba fiaraha-miasa tamin'ry zareo mikasika ny jirama, mikasika ny Air Madagascar, nanao jeritodika an'izay fa tsy nisy fanapahan-kevitra natao teo fa resaka jeritodika ny mikasika an'izay zany. Fa ny fampanantenana moa zany dia anohana ny fitondram-panjakana izy, anohana ny politiky ny fanjakana satria efa vita le hoe politique nationale de développement izy zay iarahana manao sy ho tanterahana amin'izay. Fa ao anatin'izany ihany koa dia nanamafy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta fa manana ny fomba fiasany izy amin'ny fitarihana ny gouvernemanta. Omaly no nitsangana ny gouvernemanta izay tarihany ary heveriny ary rahampitso no isy ny fionana amin'ny vantana eo aminy sy ireo ministra vaovao izay tarihiny. Za moa ny fombako dia zao, za tsy mba tena hoe mandihy tsy afatavony fa ny azy zany ny fomba fiasako dia zao manome directive global dia mamoaka le olo hoe reto ny fanatanterahana anazy. Rehefa tanterahana iny tsy ho tanterahana anatin'ny ray taona na enim-bolana na inona dia ny compte rendu mandeha ara-dalàna permanent. Raha pitso dia ho raisiko ny ministra rehetrarehetra voalohany, tsy conseil des ministres fa raisiko hametrahana ny directive sy ny conduite atenira hampandrosoana ny Madagasikara. Raha tsy hivina dia nisafidin'ny tarigetra hoe miara-misalaha avita bebe koa na ny hoe ensemble faire plus ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta tamin'ny fampiakarana azy ho generaly, tarigetra izay ho tazonina mandritra ny fitantanany gouvernemanta.